Zoba fahafolo ny volana martsa taona 2024 manatitra ny arabatongo kilasy tongivavy tonga sondry atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ho ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny fampianarana avy hatrany ampiverina ny sary tamin'ny tolom-bahoaka nisy tamin'ny taona 2017 ny fanapahan-kevitra noraisin'ny tompon'andraikitra nanakatona ny Université Polytechnique Avondovorona ho ny fanehoan-kevitra ny mpandalina tantara no sady mpampianatra iray androany. Vahaolana hafa no tokony ho raisin'ny tompon'andraikitra fa tsy avy hatrany dia fanakatonana ny natao ho ny fanehoan-kevitra hafa. Mitatitra izay vaovao izay Nzavandria Mahefa Andry Rakotomala. Ny tovitsy nisy valaka tamin'ny fitakian'ny mpianatra teny amin'ny Polytechnique Avondovorona io, ny fitakiana nataon'ireo mpianatra ompitsabo sy farmasianina teo Befilatanana izay nitarika ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 2017 ho ny mpaitantara no sady mpampianatra ary Lara Ranjatoery. Nakatony fanjakana tamin'ny alalan'ny didina voakan'ny prefektura toy izao anaovana ny mpianatra ny Universitény Polytechnique Avondovorona izao ny sekoly fianarana ompitsabo sy farmasianina tamin'izany hoy izy ka ina mafy ny mety iverenan'ny trangan-javatra toy ireny tamin'ny taona 2017 ireny raha tsy mitandrana ny mpitondra fanjakana. Fanakatonana université zany ane dia ndikan'izany tsy mianatra amin'ny mpianatra, ndikan'izany tsy miasa ny mpampianatra, tsy miasa ny mpandraraha sy ny misy atra maro zany mety ho ateraka zany ary mampikorotana zavatra maro zany fanapahan-kevitra zany ary mety hiteraka zavatra tsy voafehy mihitsy. Toy izany mantsy ny tamin'ny 2020 rehefa nakatona ny tao amin'ny sekoly fianarana dokotera tao Befilatanana dia lasa nitatra ho fitakiana mivelatra kokoa le fitakian'ny mpianatra tao, tsy mikasika ny Befilatanana fotsiny intsony izy fa lasa na momba ny fampianarana ambaratonga ambony amin'ny ankapobeny satria nanatona ny nambany teny amin'ny université nakatso ireo mpianatra ireo ary izay fitaran'le fitakiana izay dia manome vahana ny mety ho fitaran'le fietsehana anana endrika politika ary rehefa tonga amin'izay endrika politika izay ilay fietsehana dia ndikan'izany efa zavatra hafa mihitsy ary sarotra ny mifehy azy. Ankilany anilazy Paul Rabary fa tsy manambolan-doavana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny fanjakana. Tokony foanana ny fanomezana vatsim-pianarana ny mpianatra hoy izy satria io foana matetika no miteraka savorovoro eny anivon'ny anjerimanontolo. Ny fototsy ny olana dia resabola resaka bourse. Hatrizay dia miteny hoe foany bourse io satria le fanjakana tsy mahazaka tsony mandohan'le bourse ny université nefa sahirana eo amin'ny fitantanana sy fampandehanany raharaha amin'ny ankapobeny. Fa bourse d'excellence natao zany hoe ireo mpianatra rehetra izay hita fa mety hoe mahazo 14 de moyenne ohatra dia omena bourse fa ny ambiny dia amin'izay miaraka amin'izay koa nefa dia tokony foanana koa ny droit d'entrée à l'université. Zany hoe zany sady tsy takiana vola ny mpianatra ny université no foanana ny bourse eny amin'ny université dia milamina daholo rehetrarehetra. Tsy sarotra nefa ny mamahy olona ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo io ho koa sy Lara Ranjatoery. Ny fanatsarana ny fomba fitantanana sy ny fomba fiasa mba tsy ampiverina intsony olona ny vatsim-pianarana sy ny fotodrafitrasa tsy zarizary iaina ny mpianatra io no mila jerena akaiko izy. Ohatra tahaka ny hoe eo le fahafandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra zany efa isan-taona efa misy teti-bola mifandraika amin'izay ina moa no manakana ny hoe avoaka ara-potoana le izy. Ary ny faharoa manarakaraka an'izany mikasika ny hoe ny toeram-ponenan'ny mpianatra misy kiongy teti-bola izay tokony hoe azo atokana amin'izany amin'ny fikojakojana, amin'ny fikarakarana ireny toeram-ponenan'ny mpianatra ireny na ny fanatsarana ny ao anatiny zany na ny velany na ny fanaovana vaovao mihitsy koa aza arakarak'izay takiany ny filana. Ratsaivina omaly 7 martsa no nivoaka ity noty avy amin'ny filohan'ny université n'Antananarivo ity. Noto milaza ny fanakatonana mandritra ny fotoana tsy voafaritra ny Universitény Vondovorona taorian'ny hetsika sy ny fitakiana nataon'ireo mpianatra teny an-toerana. Tsy anaiky lembenana sy rahonana intsony izay ho ny fanambarana nataon'ireo filohan'ny mpianatra université eto Antananarivo. Enatra ho an'ny firenena sy ny fiarahamonina malagasy iny fanapahan-kevitra nanakatona ny université iny hoy ny CCS. Mbola Nzavandria Mahefa sy Andry Rakotomalalatrandy. Namoaka fanambarana ny iray sanandroany ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ny université eto Antananarivo renivohitra. Nisongadina tao anatin'ny fanambarana io fa tsy anaiky lembenana intsony izy ireo manoloana ny fandrahonana sy ny tsy faiza mitantana izao fitondrana izao mikasika ny olana maro lafy sedrain'izy ireo eny anivon'ny anjerimanontolo.
tsy mitsaha mitotongana ho izy ireo ny fampianarana ambony eto amintsika. Mpianatra maro no mbola tsy nisitraka ny vatsom-pianarana izay tamin'ny taom-pianarana 2022 iny, ary fotodrafitrasa maro no tsy nisy fanatsarana intsony izay atao anatin'ny taona maro, kanefa tsy manana finiavana ny anarana sy ampiasa volany amin'izany ny fanjakana, na dia efa nisy hatrany aza ny antso ny fifampiresahana natao tamin'ny tompona andraikitra. Fandahonana sy fampitahorana aza no setra ny fitakiana matetika ho ny fanambarana. Aina mafy ny hoavin'ny mpianatra malagasy ho izy ireo tao anatin'ny fanambarana trany, ary betsaka amin'izy ireo no tsy anasa satria nia ny fanjakana tao ambany zavatra ny fampianarana eto amintsika. Nambarany sendika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS-NQ fa enatra ho an'ny firenena sy ny fiarahamonina malagasy ny fanapa-kevitra noraisy ny tompona andraikitra manoloana io fitakiana nataon'ny mpianatra io. Enatra sy fahambaraka ho an'ny fiarahamonina malagasy sy ny fitondram-panjakana malagasy ny zavatra misy sahala amin'ireny, koa dia somary sanganehana ary taitra sahala amin'ny mpanara-baovao rehetra ny CSS Sampanantananarivo raha naheno fa misy noty navoaka ny fiadidiny ny présidence Antananarivo ny amin'ny fampiatona ao anatin'ny andro maromaro ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo, satria tsy ary nisy zany tompoko raha tsy hoe amin'ny fotoanan'ny vakansy. Move raha noraisina ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny 20 andro dia ho tafatsangana ve ho voasolo ve ilay trano may noho ny fahasimbany ny installation sy ny fipoahan'ny transfo teny vontovorona. Move ao anatin'ny 20 andro dia mety tsy misy tomika ny firindrano ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo. Androany anilaza ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa tsy nanara-dalàna ny fanakatonana ny sekoly fampianarana ambony ny votovorona. Fanapa-kevitra olon-tokana ary tsy nandalo teo anivon'ny filan-kevim-pitantanany université noty nivoaka omaly iny ho ny fanazavany. Tsy nitovy araka izany ny tady tokanga teo amin'ny filohan'ny université sy ny ministra ny fampianarana ambony. Mifanipaka ny noty nivoaka ary samy manana ny filazany ny andaniny sy ny ankilany. Raha ny fantatra hampianatra misa efatra no hiatrika filan-kevitra ny fitsipipehezana na ny kodisy ny 20 martsa ho avy izao no ity raharaha ity. Manodidina izay vaovao izay atrandry endrika fampitehana ny fanabeazana sy ny fampianarana no antikana ireny fanapahan-kevitra ireny ary famelomana ny afinotrika amin'ny tsy fahaiza-mitantana hatr'izay hoy ny fandarana miara-manonja androany. Ny fantoka bebe kokoa tamin'ny olan'ny mpianatra eny amin'ny politeknika Vontovorona ny faneho-kevitra nataon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafitetsy amin'ny boriboritany fahiny avitra Solondraibe sy Mathieu Princy. Zony mpianatra no takiny amin'ny fampandehanana ny fianarany sy ny fotodrafitrasa ipetrahan'izy ireo ka nanaovan'ireny fitakiana ireny. Fa tsapatena ny fanjakana amin'ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'ny zava-misy no andrasana. Ireo anky ny tondran'ity fireneny ity, ireo nanangana orinasa, ireo no ampisy ny fanananasa eto Madagasikara, ireo no olona leader ka d'opinion, ireo mpianatra eo anivon'ny université zany. Ary manana zo ny mpianatra eo amin'ny université, manana zo izy fitakiana raha ohatra misy tsy mahomby tsy totosa ny zo zay tokony ananany. Ary tadidio fa ny zoan'ny mpianatra anke ny université publique rehetra eto Madagasikara dia mahazo bourse ny mpianatra eto Madagasikara. Mbola tsisy lalàna manafoana amin'izany eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy maneho ny andraikitra maharay aman-dreny ireo tompona andraikitra fa lasa manomevahana ny fanamaivanana ny fampianarana eto amintsika. Lehivelona fa ho avaram-pianarana ny mpitondra ny université sy ny ministera sy ny fanjakana mihitsy ve no samy manao zavatra tahaka izao. Ka hoy aho hoe amin'ny madepute indrindra koa amin'ny mampampianatra anahy zahay manabe ireo tanoratsika dia hoy izy aho hoe somba tafa ohatra le fepetra zay noraisiny amin'izao fiainana izao nge tokony hianatra ny mpianatra zao ny vaolana ho an'ity fireneny ity zao tokony ampianarina ny mpianatra mba tsy ho bado izy fa zao zao lasa sazy le izy ho an'le mpianatra rehetra.
eo amin'ny vaovaony politika mitony be marenina ataony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ny fandavana ny fantikan-dalàna maro ataony mpitondry eto amin'ny firenena. Mitovy avokoa ny valiteny tamin'ireo fitoriana izay napetraka hatramin'ny taona 2012. Afitra Sondrabesy Tairinaina. Nolavin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana indray ny fitoriana napetraka ny ACC2D makasika ny fiampiatonan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina noho ny fandikana lalam-pandrenana 2020. Nambaran'ny ACC ihany koa fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny fanambaran'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamasoa manday ilay fitsipaham-pitokisana nataon'ny solom-bavim-bahoaka 5 ny 20 Desambra 2022 teo. Tsy ny ACC2D irery ihany no mahatsapa ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana nandritra izay fotoam-pitondrana izay fa ireo hery velona rehetra mihitsy. Tsy vao izao ihany koa nisy ny fandikan-dalàna. Efa nolazainy maro ihany koa ny tokony hijerena ny rafitra ity androm-panjakana ity fa miandany amin'ny fitondrana noho ny fanendrenaka trano izay nanjaka nandritra izao fitondrana izao. Hany ka mahatonga ny maro maneho hevitra hoe efa kopaka isasahana izao zavatra rehetra izao ka lasa ambony lalàna ny mpitondra ankehitriny. Firenena no entina, tany demokratika sy tany tandalàna no dradradradraina. Maro amin'ireo mpitondra sy ny mpikambana amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no mafy lalàna kanefa inina tsontsoniavina toy izao ny fandikan-dalàna hitan'izao tontolo izao. Simba tanteraka ny mahatany tandalàna ny Madagasikara raha mitoy izao fomba fitantanana sy fiasa izao. Lafim-baovao fa tanteraka foana avokoa ny endrika fankalazana mifandraika amin'ny Valomartsa Sakasaina ho atao amin'ny distrika manerana ny nosy voaresaka manokana ao anatin'izany ny faritra telo eto Madagasikara. Lasa nisainy maro manoloana ny fanapa-kevitra amin'ny endrika tery toy itony fanadihadiana eo amin'ny sariny Tairinaina. Tsy azo tanterahina io retsika fankalazana ny Valomartsa tanterahina raha-pitsoraiky 12 Martsa. Isan'izany ny eo Feny Rivatsinanana ka namohan'ny prefet any atorina didim-pitondrana mitondra ny laharana aotraotra 2 para 322 tsipika pref para Feny Est omaly 7 Martsa no soniavin'ny administrateur civil en chef Andriamatoa Emmanuel Rasolomapionina. Tsy azo atao ireo hetsika rehetra nomena fahazon-dalana foana daholo ireo fahazon-dalana rehetra ka tsy natao tamin'ny andro ny Valomartsa teo. Nijanona ihany koa ny ao Bongolava sy Morondava araky ny angom-baovaon'ny paritaka tao amin'ny tambazotra tserasera. Ny Valomartsa teo ihany anefa dia efa nosakanana ny hetsika ny vehivavy avy amin'ny antokotiky Madagasikara Analamanga nokasaina natao tetsy amin'ny Magrobioririka. Raha matahora sy tahotra io no andikan'ny maro izao tranga izao. Hetsika fankalazana sy diabe raha ny vehivavy no kasaina kanefa sakatsakana sy andromaso no atao. Endrika iray an'ireo vehivavy malagasy ny fitakian-jo sy ny firaisan-kina. Ny tsikaritra dia ny hetsika ankoatran'ireo karakarain'ny fitondrana sy ireo mpanaradia azy ihany no afaka tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa nitsakitsahana tanteraka ny fahalalana manao ny hetsika sy maneho hevitra manohitra ny sata demokratika no abaribarin'ny fitondram-panjakana. Izao fanapa-kevitra izao dia miantso ny vahoaka malagasy andrehitra-afo. Maro loatra ireo sakatsakana ataon'izao fitondrana izao izay manapirofo ny tsy fahafehezana intsony ny fitantanana ka zary manao tao foana ny fanapa-kevitra raisiny. Baiky politika sisa no manapaka ireo ambaratonga samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Fitondrana marefoka tahotra ny misy eto. Adisisika mbola ataony firaisamonim-pirenena miaro ny izo ny vehivavy amin'izao ny fampanajana ny miralenta eo amin'ny lasin'ny vavy amin'ny sehatra maro indrindra amin'ny fitantanana andrara-panjakana. Azo ataony manova ny toe-tsaina araiky tapisaka amin'ny malagasy mamaritra ny vehivavy ho fanakamalemy ary miainga amin'ny vehivavy ihany no atongavana amin'izany. Onjalalaina Ranaivo Manana Mano Randriamalala. Toe-tsaina nolovaina tamin'ny mpanjaka Andrianampomerina ny famaritana ny vehivavy ho fanakamalemy. Io fomba fijery napetraka ny fiarahamonina io no anisan'ny tsy mampahazo toerana ny vehivavy malagasy eo amin'ny sehatra maro, indrindra amin'ny tontolo politika sy ny fitantanana amin'ny firenena. Mbola ambany ny tahan'ny vehivavy mitazona toerana amin'ny fitantanana andrara-panjakana. Adisisika ataon'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zo vehivavy ny ampiakarina io isan'ny vehivavy amin'io sehatra io. Mahavita zavatra tsara mihoatra ny lehilahy ny vehivavy raha tena mpanjakaina ny miralenta. Dia ny civilisation tandrefana no teren'zareo zany napetraka teto amin'ny firenetsika le izy izay nanimba tena nanimba ny toerana sy ny anjara toerana ny vehivavy malagasy ka lasa hoe fanakamalemy izy kofehy manara-panjaitra izy nefa ny misy ihany toetra anjara toerana vehivavy miabo izay tsy dia resahana loatra. Manana ihany izy anjara toerana ambony teto amin'ny firenena fa tsy tokony any amin'ilay zavatra mihiba foana no jerentsika. Miainga amin'ny vehivavy ihany no ahafahana manova io toe-tsaina araiky tapisaka eo amin'ny fiarahamonina malagasy io. Tokony atao ambava fotsiny ihany ny filazana miralenta eo amin'ny lasin'ny vavy fa ampiarina amin'ny fiainana mihitsy.
Niavaka ny fankalazana ny andro ny vehivavy ho an'ny vehivavy tia tao Manakara. Niarahany rehetra nanatanteraka ny filarana saingy ny ampiasa sosialy ateo amin'ny toby fiantsoana ny taxi brosy zotra nasionaly ny fankalazana. Fonctionnaire José Lito MBS Manakara no mitatitra ny vaovao. Toy ny vehivavy rehetra dia nandray anjara amin'ny fankalazana ny andro ny 8 Marsa ihany koa ny viavy tia teto Manakara. Tonga maro sina vetrika izy ireo na dia sy nitambazana vola sy t-shirt eny hatramin'ireo fagnomezana maro isan-karazany tahaka ny an'ireo antoko politika sasany aza izy ireo. Ny mampiavaka ireto viavy tia eto Manakara ireto dia ny fagnamboarana asa sosialy hatrany mialohan'ny andraisan'izy ireo anjara amin'ny filaharana ka teto amin'ny stationnement avaratra zotra nasionaly no nagnatanteran'izy ireo izany asa sosialy izany no ity toerana ity feny lavadavaka sy dobin-drano. Nitondra fisaorana ho an'ireto viavy tia ireto ny filoha mpitantana ny gare routière eto Manakara. Misaotra ihany koa ho an'ireto team vehivavy Marsa izay tonga magnatanteraka nandritry sy magnasoana ny mpiambahoaka tanaty toerana stationnement avaratra aty dia mametraka fisorana lehibe ho an'ireto atoko team izay tonga magnatanteraky magnasara ny fiarana atao anatin'ny stationnement avaratra ka dia mankasitraka ny vehivavy Marsa ny atoko team zahay amin'izao esika taon'izao tena mahapaly sy mahavelombolana tokoa ny zavatra ataony atao anatin'ity stationnement ity ifagnasarana sy ny fagnadiovana dia mankasitraka tompoko amin'izay zavatra vita sy izay ataon'izy ireo. Voninhatrany ny viavy tia masinga toko tiako i Madagasikara eto Manakara amin'ny fandraisana andraikitra sy fandraisana anjara ho fampandrosoana ny tanàna iombonana. Famanoloana ny raharaha politeknika Vontovorona dia namoaka fanambarana mivaky toy izao ny filoha Marc Ravalomanana manameloka ny fanakatonana ny eny amin'ny université Vontovorona, manameloka ny tsy fanajana ny zony mpianatra mitaky ny vatsim-pianarana, manameloka ny jadona sy ny fanamparam-pahefana atao an'ny mpianatra, mitakia ny mba isi ny fotodrafitrasa ara-dalàna eny anivon'ny université rehetra eto Madagasikara, mitaky ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ary ny fanomezana asina ny fampianarana dia ny mpampianatra, mpianatra ary ny mpandraraha izany. Pejiny raharam-pirenena kosa indray isany 720 ka hatramin'ny 130 Martsa izao no anatanterahana ny fioanam-be ho an'ny FFKM ka eny Ankadikely Ilafy no anatanterahana izany. Mandritra izany no andinian'ny FFKM ny fiainana anatiny sy ny raharam-pirenena ary ny dingana tokony ho atao mba hirosona amin'ny fifampiresahana. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. Tsy mitazapotsiny raharam-pirenena ny FFKM fa manara-maso akaiky ny fivoarany zava-misy. Efa nisy fifampiresahana tamin'ireo mpanao politika maro teto amin'ny firenena ary efa nisy ihany koa ny fifampiresahana tamin'ireo firaisamon'ny-pirenena mba ahafahana miroso amin'ny fangatahan'izy ireo ny tokony hitarian'ny FFKM ny fifampidiniana. Ny fianonan'ireo le firaisamon'ny-pirenena sy ireo mpisehatra politika rehetra ary efa tsy voizao izy ireo ny antsoantsony amin'izany fa efa nisy ny fionan'ny FFKM tamin'izy ireo dia efa voaray izany ary mandalina sy mihevitra an'izany ny FFKM kanefa inona sy antenaina fa isy ny fijerena akaiky an'izay ao aorianany fionana amin'ny 7-30 volana Marsa izao. Io mantsy no amaharitra an'izay zavatra rehetra lalaka izoran'ny FFKM aloha fa indrindra moa ny antony fionana amin'io ilay fanarenana fiainana anatiny aloha atao anatin'ny FFKM fa mikasika ny antsoantson'ny société civile sy ny mpisehatra politika dia izany FFKM ho jerena ary tsy anetsy tadiny akory ny FFKM fa mandinika arak'izay mety mampety sy ny lalaka izorana. Miantsony zaraky ny FFKM rehetra noho izany mba ifanohana amin'ny fanatanterahana io fionam-be io. Io moa no natao zany hijerena ny fiainana anatin'ny FFKM sy ny zava-misy rehetra hitondrana n'ilay fampionana atao satria tsy adino fa aorianan'io dia isy ny fionam-be paritra
dia vita ny fionam-be-paritra dia isy n'ilay fionam-be zay nitsona mpionana ny zanaky ny FFKM any amin'ny farany volana aogositra any dia ny hevitra rehetra mivoaka amin'io 20-telopolo volana marsa io zany no amaritra ny lalak'izorana rehetra sy ny fomba hitondrana ny fampionana tanterahan'ny FFKM. Io fotoana io moa natao dia amorinany zanany noho izany zay koa no anaovan'ny FFKM antso sy fanairana ho an'ny zanany satria fionana anatiny io dia ny fifanohanana amin'ny lafin'ny fanatanterahana indrindra ny lafin'ny ara-bola izay tomanana zay ny antson'ny FFKM ny zanany. Miankina tanteraka amin'ny fanapahan-kevitry ny fivoriana manomboka ny 7 ny volana marsa ho an'ny FFKM io izany no amaritana ny toy ny fifampiresahana izay hotariany FFKM. Efa mianaka manerana nosy ny fahantrana sy ny fahasahiranana sedra ny sambatan'olona amin'izao fotoana izao. Androany, solotena nipona avy any amin'ny faritra vitsivitsy no tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay ary milaza fa tsy zaka intsony raha mbola izao fitondrana izao no mijoro eto amintsika fanadiadiana. Miaina tanteraka anaty fahasahiranana ny vahoaka ny Tomasina amin'izao fotoana izao hono nambarany solotena niponina iray avy any an-toerana tafaresaka taminay androany. Miatraika anaty vilany tsirairay ny fitanga ny vidim-piainana ho izy kanefa tsy mifanaraka amin'izany ny vola miditra isa mba tan'olona. Tena tsy zakan'ilay olona zany ny vidiny PPN ataoko ohatra hoe ny vary ny menaka izay tsy mitovy tamin'ny farim-piainana taloha nefa ny sandam-bola midina nefa ny fiainana miakatra ny karama tsy proportionnel tsy mitovy amin'ny vidim-piainana. Rantany tsy misy fanjakana eto amintsika ho kosa ny solotena niponina avy any Mahajanga sy mba tanteraka ny lalam-pirenena faha-efatra ho izy ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny fampitehan'ny lalana ho atapy-tanànan'ny Mahajanga. Rehefa dinihana tafara taty 13 taona nandeha ty zany motraka jiaby lalana kely aho zao tsy ampy 1 kilometra tsy mety vita tanatin'ny feri-taona nefa ny fitondram-panjakana mbola mampanantena autoroute zany ka zay zao tonga Tananarivo fako tsy fako lalana eto tsisy raha manjaraka mba azo ontrany karaha hoe mamitaka olo zany reo tsy tokony karaha zany andesina firenena ty. Toy izay ihany koa ny amin'iny lalam-pirenena fahaenina iny izay tena mampikolay ireo mpampiasa lalana ankehitriny. Misy fiantraikany-goavana amin'ny sosialy ny vahoaka izany ka tsy misy vahaolana fa tsy ny fiverenana ny filomary karavalomanana eo amin'ny fitondrana ho ny fanazavana. Ny vahaolana hitanay indrindra zay mivaritra Sofia satria raha resaka lalagna zay manokana agnisan'ny azo tombontsoa tegna geda zay amin'ny faritra Sofia ato tamin'ny président Marc Ravalomanana. Donc zay fa tsy zaholo hafa na aizanay zay fa afa mangataka ny latsan'ny président Marc Ravalomanana fa zay satria izy ihany navita nagnamboatra lalagna RN6 io. Nivoaka tamin'ny fanginany indray ny fianakavian'ny Roly Mercia nahazo fandrahonana ho faty ny fianakaviany izay mamotsipotsitra ny tsy mety ataony fitsarana malagasy ireo mpalome baiko azy. Mbola nanamafy hatrany ny fianakavian'ity ministry ny serasera teo aloha izay any am-ponja ity fa tsy misy idirany Roly Mercia ilay raharaha PNF na voasaringotra azy. Asinandria Malala, Toky Ramarolahy. Nahazo fandrahonana ho faty ny fianakavian'ny Roly Mercia izay mamotsipotsitra ny ao ambadiky ny fanagadrana any Roly Mercia. Mahazo menace de mort, mahazo an'izany hoe ianao raha vao midiny ry vatory tonga dia anay ahoana no itezany zany tompoko, ahoana no itezany zany hoe za malagasy zany dia tsy afaka andeha iverina any amin'ny tanindrazako na hipetraka zany nandeha hitsidika ny avako ahoana no anekena zany. Raha momba ilay didy 30 volana azony Roly Mercia ny 7 febroary lasa teo dia nambarany ity raitam-po amin'ity fa mbola tsy tonga akory ny taratasy mpiantsona na ny convocation ho an'ny mpisolo vavy any Roly Mercia amin'ny ekarany ity farany any amin'ny fitsarana dia efa nampahafantarina azy ny didy mpitsarana. Procès atao fotsiny iny fa satria tsina il faut passer par là fa zavatra tout a été décidé d'avance mbola tsy azo ny maître Eric Rafidisson akory ary ny convocation pour l'audience de ça efa nampahafantarina hoe zao ny verdict hitranga eo zany ve de normal tsy normal mihitsy zany hoe mody atao an'izany fotsiny procès io fa tout a été décidé d'avance zany ry vahoaka malagasy
no antsoina hoe fitsarana ao a Madagasikara satria dia ilay super président Mamnena Ravatomanga no mibaiko mandidy sy manapaka ny fitsarana ao a Madagasikara. Ny zavatra tiany fatarina dia inona ny zavatra iny satria mampatahotra azy iny inona ny zavatra ny teneniny Roly tao. Za notanina fa za mahafantatra azy, Roly mety tsy mahatadia intsony, za notanina fa za mahafantatra azy. Za mpikirakira ny dossier io mandraka zao pas plus tard que la semaine dernière. Mbola nanamafy ny fianakavian'ireo Limersia fa tsy misy idiran'ity farany mihitsy ny raharaha any amin'ny fitsarana frantsay na ny PNF fa ity rafi-pitsarana frantsay ity no nahatsikatra ireo raharaha mamofopofona kolikoly nataon'ilay mpandraraha akaiky ny Andry Rajoelina. Pejiny sosialy misy teti-bola natokana ho an'ny fanamboarana ny lalana ho an'ny komina Antananarivo ny teti-bola ny taona 2024 ity hoy Clémence Sarage ny riny izay mpanolotsaina ny komina Antananarivo renivohitra nambarany fa tsy rariny ho an'ny mponina Antananarivo ny zava-miseho ankehitriny io. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. Misy teti-bola natokana ho an'ny fanamboaran-dalana no notapahiny mpanolotsaina an-tanàna. Mitentina 2 milliards 900 millions d'ariary io vola io. Hoy Clémence Sarage ny riny. Raha nanotaniny manoloana ny tanàna Antananarivo toa tsy misy mpiay ankehitriny. Tsy sasatry ny manoro-hevitra izahay mpanolotsaina saingy tsy miany mihitsy io be ny tanàna io, hoy ny fanazavana. Misy ny teti-bola voarakitra ao anatin'ny teti-bola ny commune ao antaona 2024 2 milliards 900 millions zao ny voarakitra ao resaka route réhabilitation de voies. Zay zany zao ny rubrique misy an'izay ao anatin'ny teti-bola. Après manbetsaka amin'ny manontany hoe potika be le lalana ampy sa tsy ampy ny teti-bola sy ny sisa. Voalohany zaraiko roa le fanazavako dia hoe miresaka volontsika hoe tsy manambola ny commune ary mibe ny tanàna efa niaiky tamintsika mpanao gazety any fa tamin'ny fahitalavitra rahavavy hoe ritra ozy ny volan'ny commune. Dikan'izay zany ny commune la mila mampidi-bola. Isany mampidi-bola be ao anatin'ny kitapom-bola ny commune dia resaka etra-trano io. Rehefa tonga nefa ny fotoana tokony andoavan'ny mponina ny etra-trano any amin'ny faraparan'ny taona dia iny ny rahantsika nahitiny ny fanapa-kevitra ny raisy ny mpanatanteraka nefa napiakariny tsy tanono ilay etra-trano. Soana ireo fitondram-panjakana manampy an'io commune io dia manamboatra ny lalana amin'ny alalan'ny ministera ny asa vaventy izay efa nampafantatra raha teo fa hanampy ny commune dia atao farany urgent na farany amehany izay zavatra izay. Soanareo mandray fepetra amin'ilay mpitantana ny tanàna fa irahany rehetra mahita kosa fa tena tsy mety soa zao fitantanana izao. Izay ihany ny safidy sisa. Tahaka izany ihany koa ny fako mivangongo mamofona maimbo hoy hatrany ity mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ity. Fampanantenana hoe foanatsika ny SMG ny SM samivavy herintsika amin'ny commune ny samivavy raha za zao na ianao an'izany tamin'izany fotoana dia nieritreritra hoe miverina amin'ny commune manontolo zany ny fitantanana ny fako fa ny zavatra misy nomena ny SMA ndray société municipale ndray koa nasena ny kirakira n'le fako. Tiako tenenina ao anatin'izay dia zao hoe razoina zany tao anatin'izay fitantanana ny mpitantana ny tanàna ankehitriny ity dia hita fa tsy mahomby ireo société municipale natsangana tety sy teroa ireo, natsangana ny SMA ho an'ny fako, natsangana ny SMGD ho an'ny resaka digitalisation ny fa hoe ahafahana manatsara ny fidiram-bola nefa zao ary ny situation misy eto amin'ny tanàna Antananarivo. Natsangana ny SMEV société municipale d'entretien des véhicules hoe anamboatra ny lalana jerevo ny lalana Antananarivo. Raha ny fampitehan-dalana manokana dia ahina hivady ka ho lalantany eto Antananarivo atsoatsy ho an'ireo faritra sasany. Tsy toerana ray intsony no ahitana lavaka ny lalana fa manerana an'Antananarivo iray manontolo mihitsy amin'izao fotoana. Izao zava-misy izao no atao hoe fitondrana manara-penitra. Toe-karena mbola tsy tafarina noho ny krizin'ny Covid-19 ireo mpandraraha malagasy. Na eo aza nefa izany dia miezaky ny miaron-doha ireo mpandraraha madinika ka ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana no tena ataony ankamaroany ireo mpandraraha vao misondritra. Asin'Andriamalala, Tokira Marula. Mbola tsy afabela no nitakaitra navelan'ny valanaretina Covid-19 ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro ireo sehatra mbola miezaky ny miaron-doha amin'izao fotoana. Raha ho an'i Madagasikara entreprise développement dia mahatsapa izy ireo fa mbola olana goavana eo amin'ny tontolo ny fandrarana ny tahotra ny fampiasam-bola be ho an'ireo mpandraraha. Eo amin'ny tontolo ny fiompiana, fambolena ary indrindra ny fanodinana ny ronono no tena be mpanao amin'izao fotoana izao. Mipetraka sakana goavana kosa nefa ny tahotra ny fampiasam-bola. Be dia be ny olana izay tsy maintsy hatrehan'ny mpandraraha eto Madagasikara, anisan'izay ny financement ao anatin'izay ny structure ohatrany Madagascar entreprise de développement izay afaka manome appui mametoana
manome tantsorika fa araka ny nitenena teo moa zany dia Madagascar entreprise de développement dia mama olana anankiray ny fahazahoana trakefa ahafahan'ny mpandraharaha mivoatra mitombo manangana. Tsy ampy ny fiofanana ho an'ny mpandraharaha madinika sy vao misandratra raha ho antsika eto Madagasikara no asianteny. Mbola manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fahatombanana amin'ny lafo maro eto Madagasikara toy ny lafin'ny herinaratra, ny fandriampahalemana ho an'ny fandrararahana, ny krizy politika, ny atsonjay politika ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo mpandraraha ary ny maro hafa. Vaovao ny fahasalamana aretina anisan'ny andaniana vola be ny fitsaboana ny aretin'ny voa ary malagasy manodidina ny 2 arivo no voany ity aretina ity raha ny antota anisan'ny voaka ny taona 2012 arivo. Tsy voatery roso amin'ny fanaovana dializy ny marary tratry ny aretin'ny voa ho ny mpitsabo ary tsy tokony ampatahotra ity aretina ity nankalazaina omaly 7 martsa mony andro iraisam-pirenena ho an'ny voa. Onjalalainarina Evomanana Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Malagasy 2 arivo no voamarina fa tratran'ny aretina insuffisance rénale raha ny antota anisana avoaka ny fédération malagasy ny olona marary ny insuffisance rénale na ny FMIR tamin'ny taona 2012 arivo. Tsy ity aretina ity ihany nefa no mahazo ny voa raha ny fanazavana no mempitsabo fa eo ihany koa ny calcul rénal ary koa ny cancer de rein. Antony maro mahatonga ny olona iray ho tratran'ny aretin'ny voa, anisan'izany tsy fisotroana rano. Zava-dehibe ho an'ny fahasalamana ny fisotroana rano satria dia ny 10 isan-jato ny vatantsika dia rano avokoa ary ny 70 isan-jato ny zavatra mikoriana ao anatin'ny vatana dia ny voa no manadio azy. Tsy afaka hanao io asa io nefa ny voa raha tsy ampy ny rano ao anatin'ny vatan'olombelona. Ankoatra ny tsy fahampian-drano dia anisan'ny mety hahatonga ny aretin'ny voa ihany koa ny tarazo. Amin'ny ankapobeny reto mety mibinabina io tare io amin'ny maraina dia miafaka io ny arivo dia ny tongotra mety mibinabina mety mimiena ny pipi mety tsy mitoditry ny abehan'le pipi alefan'le olona ao anatin'ny indray andro mety ny kibo mety hibotsina mety ho sepitra le olona mety mimangana lay olona mety tsy dia mahita tory lay olona manana an'le aretana mety lasa kamo mora malemilemy le olona tsy mahavita manao inona antony zavatra misy ohatra mety arety tenda io mety arety io tsy voatsabo mety hiteraka voka-dratsy any arina finanana fanafody tsy nisy torohevitra avy amin'ny mpitsabo fa mihinan-kinam-pona teny manarak'izay ny fihinan-kinanatsika ny tambavy tsy voalanjalanja tsy fantatra korona inona ny antsoina hoe nephrotoxicité moa zany ny favoriseany io dia ny tsy fisotroana rano tena ratsy dia tena ratsy ny tsy fisotroana rano. Mitetina hatrany amin'ny 2 alina sy 4 hetsy ariary ny sanda ny fanaovana dializy iray. Intelo isan-kerinandro ny marary iray ny manao ity fomba fitsabony ity ary matetika dia atao mandramaty izany. Mahalany eo amin'ny 5 tapitrisa eo araka izany ny marary iray anaovana dializy fotsiny. Nanamafy nefa mpitsabo fa tsy voatery roso amin'ny fanaovana dializy ny olona iray marary ny voa. Tsy tokony isy atahorana ihany koa ny aretin'ny voa raha voatsabo mialoha izany. Vaovao ny fanatanjahantena hiatrika fampifondronana manomboka ny 4 martsa ho avy izao. Ireo mpilalao 13 amin'ireo 20 nantsony mpanazatra Nicolas Dupuis handrafitra ny ekipa ampirenena malagasy bareny Madagasikara amin'ny lalao 2 iaonana amin'ny Centrafrika. 10 amin'ireo mpilalao no avy eto an-toerana ary 3 amin'ireo mpila ravinahitra. Andrasana ho tonga eto Madagasikara amin'ny 20 martsa kosa ireo mpilalao 6 ka avy hatrany dia hiatrika ny fanazaran-tena. Ratsaivina ho tanterahina ny alakamisy 13 martsa izao ny lalao mandroso iaonan'ny bare amin'ny Centrafrika etsy amin'ny kianja bare Mamasina raha atao ny 17 martsa kosa ny lalao miverina izay atao Andohalahy Cameroun izay mbola miandry ny fanamafisana avy amin'ny CAF. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany manohy ny fitantanany any Chine fantelo ny Xi Jinping araka ny latsabato no tanterahana ny maraina teo. Tsy nisy ny olana tamin'ny safidy no foto-kevitra miompana makany amin'ny komunista. Izy no an'ny filoana vitany tondra fampandrosoana ny avaka atao anatin'ny 10 taona farany afitra solondrabe taiziniana eo amin'ny sariny Euronews. Vato misa 2,704 arivo. Tsy nisy nanoatra no azony Xi Jinping nandritra ny latsabato ny raisan'ny parlemanta nanindry izay filosony vaovao ny maraina teo. Tao amin'ny lapan'ny vahoaka nanamorona ny kianjan'ny Tiananmen ao Beijing nanataterahana ny latsabato. Tamin'ny tiaka mirefitrefitra nandraisan'ireo solombavam-bahoaka ny filoha Xi Jinping. Antony nazona ity latsabato ambony ity ny fanekenan'ny fiopanan'ny parlemanta bebe kokoa amin'ny foto-kevitry ny antoko komunista. Izy rery raha teo no an'ny kandidata amin'ity latsabato ity.
raha ny faraparany volona nitondrany dia nanana olona teo amin'ny fampiarina ny politika aotra covid ny tenany ka nahatonga ny fiparitany ity aretina ity indray tao an-toerana. Ankilan'izay nefa dia manantena sy mametraka toky amin'ny antranony ny vahoaka sy ny mpitondra sinoa ka noho ny fampandrosoana ity firenena ity indray mandritra ny fehim-tom-piasany manaraka. Fandarana ahona marina Global News toy ny mahazatra no arainao ireny izao fampahalalam-baovao izao. Ny horonan-tsary mitohigilino manaraka izany aorian'izay ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe lapiroa ny sampana fampahalalam-baovao tombo kilasy tombo vavy mame fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.